Ny zavatra tena tiako ambary eto androany dia izao. Nisy fivoriana tany amin'ny présidence tamin'ny 1 ny volana janoary teo. Dia izy daholo no tonga nivory tao. Andriamatoa Andry Rajoelina voalohany indrindra, Andriamatoa Premier Ministre Tsay Christian, ny président Sénat, ny général en retraite Ravalomanana Richard, ny MDN, ny ministre général de corps d'armée Saiveil Lalamonja Delphin, ny ministre délégué la gendarmerie, ary misy quelques officiers hono, ny zavatra livriany zareo tao zany dia tahaka zao. Afindra makany amin'ny gendarmerie daholo hono ny arma lourde ny tafoka. Inona zany ny antony? Inona zany ny antony amindranan'izay arma lourde zay? Misy fanahina ho an'ny zana-bahoaka ve? Tsoroko eto fa zahay mitafoka ho dia zana-bahoaka. Ary zahay dia nitezana hoe avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy, ny vaovao mafana mahakasika ny raha politika amin'izao fotoana izao no hozaraina amintsika eto. Nanome hafatra mafundra manko Colonel Sarr ary mivantana amin'izao fotoana izao hafatra izany amin'ny General Kourtambi na General Bomba izay hafatra nataony fa hoe aza ampiadinao amin'ny vahoaka izahay miaramila sy zandary fa sao ahitanao loza. Miomana hamono olona manko amin'izao fotoana izao ny General Bomba sy Filoha Andry Rajoelina da diavindreo afindra amin'ny zandary ny arma lourde rehetra ny tafoka. Zanam-bahoaka nefa ny miaramila ka tsy hanaiky hamono ny vahoaka izany. Ray aman-dreny sy havany, misy ray aman-dreny zareo reo, misy havany zareo amin'ny zany vahoaka zany ary zareo ihany koa ny avy amin'ny vahoaka ary hiaro ny vahoaka. Maro ny révélation ambaran'ny Colonel Sarr andraina soavina anatin'ny vidéo amin'izao fotoana izao ty. Ary tsy fantatry ny filohampirenena Andry Rajoelina manko fa anisany ihany koa nametraka anazy tamin'ny toerana ity manko i Colonel Sarr io. Ary amin'izao fotoana izao dia tonga saina ny colonel ary ao anatin'ny vidéo ihany koa dia nisy manamboninahitra manko ny vory niaraka amin'ny filohampirenena Andry Rajoelina, eo ihany koa ny General Bomba. Mikonikony zareo satria efa mafimafy, efa mafapana zao ny mamay zao ny raharaham-pirenena ka move mipetraka ny fanontaniana tsy atokisanareo ve ny miaramila ka ny fitaovana zay arma lourde zay no alaina ny tafoka rehetrarehetra hafindra any amin'ny gendarmerie pirenena ary vonona ry zareo hamono na hitifitra ho an'izay vahoaka zay hitaky ny zony hitolona izay. Ary rehefa zareo manko tamin'ny fitondrana taloha teo manko fitondrana tafivoangany manko filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nalalaka tsara 13 mai sy Ambohidratovo. Rehefa amin'izao fotoana izao dia tsy azo ale satria zay no zareo no mitantana eo ary tokony mahatonga saina rehetrarehetra zany fa indrindraindrindra ny miaramila izay atao fitaovana amin'izao fotoana izao koa miantso izy ary manambara amintsika vahoaka malagasy rehetrarehetra fa indrindraindrindra izay manamboninahitra izay tonga saina miaraka aminy. Ary hitantsika manko anaty vidéo ty arahantsika zany faneho-kevitra nataony Colonel Sarr zay fa mba hisaintsainana atsika rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra miaina ao anatin'ny fijaliana amin'izao fotoana izao. Ary nanamafy manko izy ny teny hoe miala rangaha ty tsika eto sasatra mandray miala rangaha Andry Rajoelina rehefa tsy vitanao ny mitondra ny firenena. Zay ihany koa no hafatra nataon'ny Colonel Sarr miala raha Andry Rajoelina heverina hoe mahay mitondra kay tsy mahay mitondra ianao ty. Na izany na tsy zany tenitsika zany aza io tsy hiala zany satria mamy loatra mifikitra eo. Ary hitantsika zay fa nokevitra tanatin'ny vidéo tamin'ny filahakevitry ministre hoe izy manko tia vola, tia business, maheno vola ihany mahakasiky ny base toliara. Volanery zany tompoko lahy sy tompoko vavy, volanery zany ry ministre ka fomba ahoana na dia tsy miasa aza io base toliara io efa mahazo million de dollars ka zany indrindra mifikitra eo. Ka fitiavany tena araka ny tenena anatin'ny vidéo ty Colonel Sarr zay zaraina vola ireo tafoka manamboninahitra ireo filohan'nday ireo amin'izay manaporitra mifehy ny rehetrarehetra izay koa mamy ny seza mamy ny vola dia manao ny fiezahany rehetrarehetra i filohampirenena Andry Rajoelina dia maro manao zao hoe miteny hoe miala mametra-pialana fa izy tsy hanao an'izany ka ny vahoaka ny tompony fahefana araka ny vidéo ao anatin'izany. Ary mety hitsanga ihany koa ny miaramila araka tenenitsika vidéo tsy sasatra manentana zany hianampy
ary firaisakina no hery zay ihany koa andao ary jeretsika zany fa ny kevitra nataony colonel Sarla hafatra mafondra vaovao mafana izay azadino trano tompolasy tompovavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaritsara zavatra izay makasitraka makatela tompolay izy zavatra tena tiako ambary eto androany dia zao nisy fivoriana tany amin'ny présidence tamin'ny 1 ny volana janoary to dia izy daholo no tonga ny voro tao Andriamatoa Andry Rajoelina voalohany indrindra Andriamatoa premier ministre Tsay Christian ny président sénat ny général en retraite Ravalomanina Richard ny MDN ny ministre général de corps d'armée Chaivel Lalamonja Delphin ny ministre délégué la gendarmerie ary misy quelques officiers hono ny zavatra livriany zareo tao zany dia tahaka zao afindra makany amin'ny gendarmerie daholo hono ny arma lourde ny tafoka inona zany ny antony inona zany ny antony amin'ny ranan'izay arma lourde zay misy fanahina ho any zana-bahoaka ve tsoroko eto fa zahay mitafoka hoa dia zana-bahoaka ary zahay dia nitezana hoe avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka eto dia mamaly ny Andriamatoa général misotro ronono Richard Ravalomanina na Richard Bomba zana-bahoaka zahay zana-bahoaka ka mahagagana mihitsy ny teneninao hoe vahoaka tsy maresy miaramila zahay nefa zana-bahoaka zahay zany dia hamono ny ray aman-dreninay ireo tsy maintsy miaro ny ray aman-dreninay ireo zahay tahaka an'izay no nanaovako tamin'iny 2009 iny tsy manaiky satria za dia zana-bahoaka tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka ka raha misy ny famonona ny ray aman-dreniko tsy manaiky tsy maintsy miaro ny ray aman-dreniko za zanaka ny vahoaka ary dia eto koa dia anaovako antso amintsika zana-bahoaka ry rahalahy zana-bahoaka tsika aoka tsy ampiasain'olona tahaka zany nanaiky ny général de corps d'armée Chaivel Lalamonja Delphin araka ny fahinoko azy nanaiky fa andefan'io arma lourde io inona ny antony mataotra ve samy solelaka dia fa heninareo zay ry rahalahy hamon'olo zareo hamon'olo dia fa raisinareo raiso sahady disposition-nareo fa hamon'olo zareo reo tsy azo akena ny tahaka zany ahoana ny tadiavinao hamon'olona fotsy dia tadiavinao isy guerre civile zany io tompony andraikitra avy hatrany mihitsy ianao général Lala Chaivel Monja Delphin ianao manaiko tsy fantotry nanony fatahoranao fotsiny na ny fisolelanao za aloha dia fa manao antso avy amin'zalahy zay mitovy hevitra amiko ho anareo sous-officier indrindra anareo le sous-officier niaraka tamiko tamin'ny 2009 ny atsika rahalahy dia no antanindrazana ihany tsisy akoatran'izay fitiavan'zalahy reo seza fisolelan'jareo fitiavan'jareo 4-4 izany ve no amonona ny mpiray tanindrazana sanatriany zay dia fa atsipiko zay teny zay andraisanareo anjara zay tandrifinareo rehetrarehetra fa tsy azo ekena ny zavatra tahaka zany ho an'ny tanindrazana fa tsy no an'ny olombitsy zay mitondra fa inona moa ny arovana ny olombitsy ny tanindrazana zany nge dia ny io tany io miampy ny vahoaka zay ao aminy eo zay no tsony hoe tanindrazana tsy fisiny jiro zao dia jerem-potsiny tsy fisiny rano ny asa rotam-piainana ny monseigneur zao nyresaka tany afarafanganany fampihinana eto tsika zao tratrany mosary ny doro ala sy ny doro tanety any amin'izao fotoana zao dia fa maherin'ny 30 hectara ny alamainy rano mafana rehefa 80 hectara ny alamainy amin'ny faritry ny sud-est iny mangony fotsiny ny fanondranana an'ireo arem-pirenena toy ny volamena izy moa ny afaka nanao an'izany raha tsy ny olona ambony ihany ge ny afaka manao an'izany tsy ela kory zay ne ny chancellerie comorienne nanonona ny rafozany Rajoelina iny Andriamatoa Razakandisa ny fanagadrana olona zay tsy anantony be dia be ry zareo any tahaka ny hoe Lola Rasomaharo mpanao gazety Roli Mercia ry mbola Rajona efa tapitra ny sazy mbola toizana foana ry Béar Lirina Marcelin ry Jean-Lys André Miotra zay namoaka n'iny zavatra farany teo dia ny Paul Mayora Fanoarana efa naovany Nations Unies zao antso hoe avao olona io mbola midrikina foana ny fahoriana ny ry zalaka iaraha-manany raha tapaka ge ny jiro
tsy hoe any amin'ny vahoaka tsotra ihany no tapaka jiro. Any amintsika koa mba tapaka jiro, tapaka rano, samy milatra bidon jaune daholo rehetrarehetra. Fa tsisy hoe ny vadin'ny tafika, ny vadin'ny gendarme, ny vadin'ny polisy tsy misy milatra bidon jaune. Non, 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 tsisy an'izany. Samy milatra bidon jaune. Ny eny Ambatobe ihany no tsy mba tapaka jiro sy rano 365 jours sur 365 jours. Eny manodidina ny tranon'ny Rajoelina eny zany. Za ihany no tsy mba mijaly jiro, tsy mba mijaly rano raha ny ao Antananarivo. Araka ny afatra zay nalefan'ireny mpitandrina sy eveka tamin'ny fotoanan'ny Krismasy sy ny taom-baovao io. Ka rehefa ianao tsy atsapa-tena hanova toetra tahaka n'iny Herode mpanjaka iny, dia ianao n'iny Herode. Indrindra tsy ianao n'iny nametraka ny tenanao teo ho mpanjaka, ho mpitondra. Zao no nametraka anao teo tamin'ny 2009. Rehefa tsy zaka le roa fitondranao mialà. Mialà teo fa tsy ianao n'iny nametraka ny tenanao teo, fa zao no nametraka ny tenanao teo. Hadininao nga le resakinao tamiko hoe misaotra anao Andriamanitra fa nivaly ny vavako. Hadininao zay. Nandohalika mihitsy nge tamin'iny komandant na eny ny afatra anao iny. Zao nefa ny tondranao ny firenena. Mba manao anao mivavaka ianao. Nandohalika. Tamin'ny 8 mars 2009 iny. Aiza anao amin'iny fotoana iny? Any amin'ny résidence de France. Misaotra anao Andriamanitra fa nivaly ny vavako. Nivaly ny vavako satria zany no nanavitra anao to. Fa raha tsy zany anao tambavam-boay tany. Zany la navitra anao fa tsy général Bomba io. Nanao antso anao teny amin'ny 13 mai. Ianao nge ny tompon'io 13 mai io tamin'izany fotoana zany. Inona koa ny anakananao n'olona tsy aneho hevitra nefa tamin'izany hoe place de la démocratie ny teny Ambojatovo dia aveo nentinao niditra teny amin'ny place du 13 mai. Dia teny ianao nanao antso ho anay tia tanindrazana. Tsoroko aminao fa zany la maly antso. Efa taorian'ny resaka 7 février zany. Nanao appel anao ho anay tia tanindrazana. Namaly aho. Teny Andohalo tamin'izany ny asa. Dia nitaritiko amin'izay le zavatra. Vaky daholo ny barazy. Izany Richard Bomba zany, tsy zany mihitsy no nanavitra anao na président de république anao, Andriamatoa Rajoelina Andrinirina. Zao, Charles Andrinasoavina. Tsy nangataka vola taminao zao, fa ianao ny vola nomenao anazy no vandivandy. Tadidinao iny, tsy tahotra tsy henatra akory ianao, ny alina n'iny, alina ny 8 mars 2009 iny. Zao komandant, arimin'ny hôtellerie daholo le vazaha le ny rano Ravalomanina reny dia mameko 250 millions no isaky ny olona zay azonao. Sino adalany rangaty. Za mbola tsy organise tsara eny tadiavinao hanao an'izany sady tsy zany ny missionko, tsy zany ny bioko tamin'iny fotoana iny. Hametraka tany tandalana fa tsy hoe hanambotra an'izany olona zany. Tadidinao tsara angamby iny. Ameko 250 millions isaky ny olona zay azonao. Za kely roka nandrisy tena fa tsy mila risiky. Tsy narisikanao mihitsy ary tsy nisy ariarinao nomenao anahy. Vonanao n'iny zavatra iny fa vokatry ny fitiavako ny tanindrazana. Tsy tiako le olona matimaty foana. Araky le teneniko taloha tery, zahay ao amin'ny tafika dia zana-bahoaka. Ary eto dia miteny aminao préfet. Promoko anao. Mba hajanjanony rangaty fandefasana réquisition ny tafika ty. Zahay ne tsy police administrative mitovy aminareo. Ianao sady police administrative ianao no ianao le lehibe ny police administrative. Ianao sady gendarme ianao no ianao administrateur civil. Ianareo administrateur civil no patron ny police administrative. Mba hajanjanony io. Fandefasana réquisition isaky metsika tonga dia parasy metsika rive dia tafika no atsoinao. Ary ty resaka OMC mona ty fa tokony obsolete nge hoe. Ka zahay amin'ny tafika hoa dia mitsoroko aminareo fa zay dia zana-bahoaka. Fa zay tsy natao hiaro mpitondra vitsy fotsiny. Manino ianao mpitondra raha mba amboarinao tsara fitondranao fa tsy ataonao manao abus isaky metsika, dictature isaky metsika ty. Aiza hatramin'ny fifidianana zao ka maramila avy any Fianaratsoa, avy any aiza tsy fantatro
alefa miakatra Tananarivo hifidy anaovanao ordonnance zay tsy fatapatatra ty. Tompona andraikitra nareo miaramila lelanao sinia na ny manome baiko na nome baiko nireny miaramila sy gendarme reny niakatra Tananarivo. Fa ianareo zay misy lelaka tsy fantatra na matahotra ianareo, matahotra ny seza nareo, de manao mandefa baiko tsy fatapatatra takany. Tsoroko aminao Général Bombe, membre ny centre opérationnel za tamin'ny 2009 iny, taondoalo. Nisy officier 12 laha teo angamba zay tao. Rehefa nahita niny fihetsiketsena teny Nalakely dia tahaka an'izao mihitsy le resaky le colonel tao zay. Anisan'ny lehibe ny tao fa tsy izy tsy chef centre opérationnel izy. Zao ny resany. Ampabemaso aminay eo. Te kosa izy tsy fanarahana ty randripaka vahoaka eto tena mba marina mafy fa tsisy fanaraka amin'ty mihitsy. Tsoroko aminao Général Bombe fa zany nge ny esprit-nay zana bahoaka ka aza pedinao amin'io vahoaka io mihitsy zay zana bahoaka. Zahay zana bahoaka dia natao hiaro vahoaka fa tsy natao hiaro anareo mpitondra vitsy. Zahay dia zana bahoaka. Colonel ho an'ny teny zay to aminay to. Rehefa tonga ny 7 février zay mijery télé amino. Raikitra le tiftify teny Ambotsorotra nandeha direct tamin'ny TV Plus. Lasa amizay taiza. Lasa nitety kan tany amin'ny Kapisaky tany amin'ny première test taiza ty tato Ambohida ariva ny andro. Alina amizay ny andro namory ny zalazy voavoroko tao Andohalo tao. Raikitra amizay ny top iny. 7 février alina no nanomboka ny taritako ny officier teny Andohalo. Nametrako anao Andry Rajoelina. Ianao faran'olona ingrat eto ambonin'ny tany anao. Rehefa tsy zakany ireo fitondrana io miala. Tsy hitako rehefa tsy hay miala. Io ny toloranao anao fotsiny io. Ary rehefa voapirofo fa tsy hainao mihitsy le mitondra. De olona efa sahirana ara-piainana. Tsy misy rano, tsisy jiro. De zay ve novononareo ampiasana arma lourde. De efa miteny antsika logisticien rehetrarehetra koa. Mba hajaoranga le déontologie-le logistique. Mila mihetsiketsika tsika zana bahoaka. Tsy mila manaiky an'izany. Rehefa anao ny ataony ny police administrative. Satria mandray baiko zareo. Itsika zana bahoaka kosa mba miaro ny vahoaka. Tsika zanany. Miaro ny vahoaka tsika. Takan'izay efa nataonay hatramizay. I gendarme Pile Gilbert zany tsoroko aminareo tamin'ny 8 mars 2009. Mbola nanao ny ataony mihitsy zany teny Nalakely sy ny karazana. Fa rehefa henony amizay nibanaka ny magasin d'armement teny Andohalo. Verina moramora tany amin'ny Tobiratsy Mandrava. De nanontaniany mpanao gazety. Ahoana ny toyiny mo général? Zay izy tsy afaka hiady amin'ny rahalanay. Fa endrena koa nenao taminy mo général. Tsy no de miady de mety fandrambatra teo amitsika taminy fa za taminy efa déterminé. Fa déterminé mihitsy sy ny tropiko. Ka izay aza mba mampiasa hery amin'ny civil tsotra retopiko. Avy aloha ny mpanao politika samy mpanao politika ifampiresaka resaka politika. Ny atsika ianareo miaro ny vahoaka sy ny fananany, miaro ny insécurité io tokony tandovanareo mafy. Firy dahalo manoma ny tetika olona fotsiny any ambanivohitra, lozanareo manao rami fotsiny amin'ny place du 13 mai. De ato be daholo le miaramila rehetrarehetra. Eto zany eto mpamaranana. Dia misarika ny sainareo mpitondra fanjakana. Voalohany, ajanony rangahy fitiavantenanareo. Andry Rajoelina. Rehefa tsy hay ny mitondra, rehefa tsy zaka ny fitondrana, miala. Richard Bombe, tsy ny fitiavanao seza mihitsy no amononao vahoaka. Ary raha amono vahoaka ianao, de hiady aminay zana bahoaka ianao zay. Ka tandremo,
Hampisy raha mandrika hafa zany. Ary atsika zana-bahoaka, tsika ao amin'ny tafy. Dia efa nomeko anareo daholo ny information zay rahalahy. Anjaranareo sisa mieritreritra. Fa io risara bomba io, te-hampisady atrano ao, de amizay miala rajoelina, de izy no hitondra transition, satria izy présidentiel araka ny constitution. Ka izay. Zay ny teniko eto am-pamaranana. Raha tsy te hiara-ny atezeram-bahoaka ianareo, de avoaden'izao ireo gadra politika rehetrarehetra reo. Maro izy ihany fa nitononiko teo. Mbola rajoelina, ro limery sasy lilolona roso maro. Pierre Niriny. Ialako tsiny zay tsy voatonony eto. Jean-Luc, ndre mihoatra. Avoay daholo reny. Ary ajanony ty ny fanaovana arrestation arbitraire ty. Farany tena farany, dia mitodika amin'ny any aminareo vahoaka. Vahoaka moa zany eto, dia ny mpanohitra. Mirosoa midia nareo, arosoy ny eritreritra zay tianareo atao, mijoroatra amin'ny farany. Mirosoa amin'ny lalina. Fa raha misy mikitika ny ainareo vahoaka, fa tsy maintsy ijoro ny zana-bahoaka. Tapitra.